Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Bijouterie Saint-Tien, ni vite vous l'amène, Manul Chano, ni le JT. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Tsak Chin Chin, Yarakam le JT. Shell Super Extra, miarakam nao ato amin'ny le JT. Shell Super Extra, lay solika mitondranao lavitra kokoa. Tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi, vao mandray ianao dia tia. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Tompolasy domoko vavy no anlorany ny araba ho atsika any amin'izay misy atsika avy any anaraka ihany koa hatramin'ny farany ny vaovao eto amin'ny le JT. Anisan'ny vaovao voaboasana anatin'izany ny mahakasika ny atrikasa ho an'ny fandrindrana ny fandriampahalemana eto amintsika izay nisokafana androany. Eo ihany koa ny fitokonan'ireo mpiasan'ny etra ary eo ihany koa ny tolotra ataon'ny université n'Antananarivo ho an'ny fianarana arosiny ho an'ireo ankizy vao afaka baccalauréat sy ny efa manana ny baccalauréat tapany faharoa araka amin'ny francis itsika hijerena an'ireo vaovao hafa mahafinaritra anao toy ny insolite zaza manana nify be dia be. Izay koa no iarabako ny Sonia Andrenirina. Rabany Andry Lalaina dia tolorana ny araba ihany koa isika tsirairay avy any an-tokantrano any ary asaina mpanajana ianao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ndahoary atombotsika avy hatrany amin'ireo vaovao nisongadina ho any androany izany atao anatin'ny alahionina. Isan'ny nanamarika ny androany ny fisokafan'ny atrikasa ho amin'ny fandrindrana ny fandriampahalemana teny Iavolote. Atrikasa izay aharitra herinandro ary natao indrindra andravonana ireo feikefitra rehetra tapaka nandritra ny ireo dingana maromaro natao tahaka ny fankatoavana ny rakikefitra momba ny politika akapobeny ny fanavaozana ny sehatry ny fandriampahalemana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina moa no nitarika ny lanonam-panokafana teny amin'ny lapam-panjakana Iavolote tamin'ity androany ity. Isany nanindry mafy moa ny filoham-pirenena ny amin'ny maha andraikitry ny rehetra ny sehatry ny fandriampahalemana mitatitra amintsika ny antsiprim-baovao Rindra Tahiry sy Kasa mbola manana. Antokiray lehibe manamafy ny fifamatorana amin'ny fitondrana sy ny vahoaka tantanana ny fandriampahalemana sehatra izay isan'ireo kitro ifaran'ny filaminana sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ihany koa ny fahaiza-mitantana sy mandrindra izany. Mandritra ny atrikasa famolavolana ny fanavaozana sehatry ny fandriampahalemana no tokony amaritana sy fanarahan'ireo mpandray anjara ny atao hoe fandriampahalemana sehatra izay tsy adidin'ireo mpitandro filaminana irery ihany ho ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Tsy mijanona eo ny sehatry ny mpitandro filaminana fotsiny intsony izany rafitry ny fandriampahalemana izay resantsika izany fa mihitatra hatrany amin'ny fiarahamonim-pirenena ny manam-pahefana sivily manao politika ka azoana mametraka ny fangarahana eo amin'ny fitantanana sy ny tsy maintsy isina tatitra natapelina ndraikitra momba ny fampiarana ny politika ny fandriampahalemana. Horaisina mandritra ity atrikasa ity ny politika iraisan'ireo firenena afrikanina momba ny fiarovana sy ny fandriampahalemana izay milaza fa tsy antoka fotsiny ny fiarovana an-tany sy ny fanjakana fa miantoka ny maha-olona iray manontolo ny fandriampahalemana. Niaiky ny filoham-pirenena fa mihasarotra ny fitantanana ny fandriampahalemana eto amintsika. Antony maro anefa no nahatonga izany. Tolaza miara-mahita rehefa isika fa mihasarotra ny tontolo fandriampahalemana eto amintsika. Ny savorivory ny amin'ny firenena indrindra izay 50 taona izay miampy ny fahantrana izay niantsaty eto amin'ny firenena dia tsoro fanamparefo ny rafitra mifehy fandriampahalemana eto amin'ity firenentsika ity. Tsy matsilo fosana noho izany
fisetry fandrim-pahalemana ity ary tsy maintsy hifandomonany rehetra sy mianina fotsiny intsony amin'ny fiarovana ny tany sy ny fanjakana ny atao hoe fandrim-pahalemana fa misandrahaka indrindra hatrany amin'ny fiahina maolombelona ka tsy maintsy hijerena ireo lafiny ara-politika ara-sosialy ara-toekarena sy ny lafiny tontolo iainana ihany koa. Efa nandalo atrikasa sy fankatoavan'ireo raha-kevitra rehetra vao tonga tamin'izao dingan'ny fandravonana ny fehi-kevitra momba ny fanavoazana sehatra ny fandriam-pahalemana izao ny gouvernemanta. Ny asa teo ambany fitarihan'ny Prime Ministra Mahafaly Soronandrasana Olivier ny voamera teknika mpanomana ny RSS. Nambaran'ny filoha Rajaonarimampianina ihany koa fa atsangana tsy ho ela ny rafitra anaramaso ny fampiaran'ireo fehi-kevitra tapaka aorian'ny atrikasa izay aharitra herinandro. Mahakasika ny olany fahatapahan-jiro lavareny teto Andrenivohitra sy ny manodidina kosa indray dia efa ao anatin'ny fametrahana ny vahaolana isorohana ny fahatapahana lavareny ny fanjakana hoy nambaran'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina tamin'ity androany ity. Olana hatr'izay raha nambarany hatrany tsy fisy ny paikady fototra amatsiana ny angovo izay mbola iankina ny 5.700 ny asa eto amintsika. Efa manomboka izao ny fampiasana ny angovo azo avaozana tahaka ny rano mba anamaivanana ny fampiasana ny solika sy ny herinaratra araka ity fanampanazavana izay entina Andriamatoa filoham-pirenena ity. Teneniko amin'ny vahoaka fotsiny dia zao ao anatin'ny fandaminana isika fandaminana maharitra amin'ny resaka délestage io. Efa mipetraka ilay paikady, efa mandroso amin'izany isika amin'ny endrika maro samihafa fa izao koa ireo délestage ireo dia misy ny délestage ara-teknika, misy ny ara-ekonomika, tsy maintsy lanjalanja itsika daholo izay zavatra zany. Efa petrako indray fa ny anisan'ny olana hatramin'izay dia tsy fisin'ny paikady fototra eo amin'ny lafiny famatsiana ny angovo io. Le groupe Mesimba miantotra rehefa mandeha ny antro sy ny vola mifamadibadika eo ny ilaina amatsiana azy keo amin'ny solika mbola vola raha teo zany miezaka ataontsika hoe mba afaka taona vitsivitsy dia tena hena tanteraka mihitsy fa efa manomboka zao zany fa tsy hoe afaka taona vitsivitsy vao vita fa efa manomboka zao zany fa afaka taona vitsivitsy dia tena hena tsy tavelively mihitsy amin'ny fampiasana le angovo azo avaozana indrindrindrindra ny avy amin'ny rano izay efa mandeha amin'izao fotoan'izao zany izany tetikasa izany. Fa isan'ny nisongadina koa tamin'ny farany herinandro iny ny fitokanana ny hôpitaly lehibe eo amin'ny setra ny fahasalamana tamin'ny faritra Ranohira. Notokana ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ny farany herinandro lasa teo tokoa ny hôpitaly lehibe ao Ranohira izay afaka anantanterahana fandidiana. Tamin'izany dia notsipihan'ny filoha nandritra ny lahateniny fa ankoatra ny sosialim-bahoaka izay lahara-pahamehana dia anolotra kit scolaire ho an'ny mpianatra ihany koa ny fitondram-panjakana. Fanadiadiana ary eo amin'ny sariny Ianjara Kotsinoraina. Olana ho an'ny vahoaka ny Ranohira hatramin'izay ny fahazoana fitsaboana ara-dalàna. Toy ity ramatoa iray ity izao efa ray volana no niandrasan'ny fandidiana teo amin'ny tranonjaza. Firovola zay fantatra hoe misy enzakista zay ianao? Firovola. Eo amin'ny vola ndraiky sy tapany moa ny tiananay agny kosa. Fa gneto tsy misy grofy fa agny vao misy grofy. Mbola tsy misy gneto. Nanomboka ny volana Jona teo, nampitoviana toy ny vahoaka rehetra ny vahoaka ny Ranohira, natsangana ny hôpitaly lehibe iray, afaka hanampy ny olona mila fandidiana maika. Hatreto, olona 5 no efa nandalo izany fandidiana izany, tao anatin'ny 3 volana nisokafan'ity toeram-pitsaboana ity, ary iray ny mpitsabo miandraikitra ny fandidiana rehetra. Ny mpandidy zany misy eo misy rainy eo dia ny fitaovana hatreto ampy ara-dalàna fa misy kely tsy dia hoe misy kely izay hoe tokony mbola tokony ananana ohatra ny échographie dia misy boaty madinidinika tokony mbola ilaina ananana ihany satria tsy afahana manao ny opération lemba somary sarosarotra kely. Manoloana izany indrindra nitondra vahaolana ho an'ny mponina ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina nanatanteraka fidinana tany Ranohira izy nitokana hôpitaly vaovao an'ny faritra. Tamin'izany no nilazany fa vonona anohana hatrany ny vahoaka ny toerana izy ary tsy misy ny tombo sy ala amin'ny vahoaka malagasy fa tokony hitovy ny fikarakarana atolotra. Io hôpitaly io dia afaka mandidy aretina maro samihafa, afaka indrindrindrindra anaovana ny fandidiana ireo zay mety ho tratrany loza amin'ny fifamoivoizana na accident zany.
ary raha nangataka ianareo teo hoe mbola tsy misy l'échographie mariny zany amin'ny ray volana tonga l'échographie nareo classe de base. Porovozy Tsapaitanan zao fa lara-pahamehan'ny fitondram-panjakana sosialim-bahoaka fa tamin'ity dian'ity ihany koa no nanamafisana fa hitsinjon'ny vahoaka amin'ny fampianarana fitondrana ary hanolotra fitaovam-pianarana na kit scolaire 5 hetsy sy 4 tapitrisa ho an'ireo mpianatry ny sekolim-panjakana manerana ny nosy. Pedi hafa kosa eo amin'ny raha-mpanjakana ihany sehatry ny hetra dia nanambana ny tokona androany ny teo anivo ny mpiasa ny hetra. Mbola mitoetra tokoa amin'izao fotoana izao ny fitakiana ny ampany amin'ireo tombontsoa izay tsy azon'ireo mpiasa eo anivony FUIB ny fitantanan-ketra ireo mpiasa eo anivony izay FUIB izay milaza ny hidina an-dalambe moa izy ireo raha toa ka tsy mivaly ara-potoana izay fangatahana ny ampany amin'ireo tombontsoan'izy ireo izay hoarahantsika ny fanadihadiana izay nataony Pierre Dine Razafitra Manana. Ny volana May teo no tokony handray ny tombontsoany ireo mpiasa ao amin'ny impôt na ny hetra raha araka ny toerana misy azy ireo eo amin'ny asa iantsoroany. Tsy araka izany anefa no nitranga fa tsy nahazo izany mihitsy izy ireo hatramin'ny herinandro ny valon'iny. Ho fitakiana izany dia nanome fe-potoana ny receveur général d'Antananarivo ny syndicat ny mpiasa ny hetra ny alakamisy lasa teo dia ny mba handoavana ny tombontsoan'izy ireo. Tombontsoa izay efa hananky any bolana tsy voaray raha araka ny fanazavana azo hatreto. Efa nikasa hiditra tamin'ny dingana mafimafy kokoa ireto mpiasa ny hetra ireto no navoaka ny tompon'andraikitra ny ampahany tamin'ny tombontsoany izay tsy nisy afa-tsy 20% ihany hatreto. Volana janvier février hatramin'ny volana juin zany no tsy azo mpiasa ny hetra kanefa ny ohatrany misy karazana fahazon'ny mpiasa azy zany amin'ny ankapobeny dia ohatrany hoe misy mizana tsindrinila ohatrany hoe samy zanaka trano ihany kanefa ny tsy mitovy ny fizarana ny fanomezana tombontsoa ary tombontsoa vokatry ny asa sy ny ezaky ny mpiasa le izy. Dia rehefa miezaka ny mpiasa ka tsy azo le tombontsoa dia farany araka ny tenin'ny syndicat hoe feno ny kapoaka dia niroso tamin'ny fitokonana zany ny mpiasa tamin'ny alakamisy zoma teo. Tamin'ny zoma indray nisy fivoriana teo amin'ny syndicat sy ny tompon'andraikitra tao amin'ny hetra dia natsona indray mpiasa hiverina hoe misy fifantaminana ho atao zany dia miandry izay ho tohany zany mpiasa amin'izao fotoana izao fa ny tena marina zany mbola misy tombontsoa amin'ny mpiasa izay mbola tsy azo mihitsy kanefa ny tombontsoan'ny karazana mpiasa any amin'ny direction générale hafa ao amin'ny finansa zany mahazo ny azy isam-bolana. Ankoatra ny eo amin'ny mpiasa ny hetra dia nanambara ho saika hitokana ihany koa ny tao amin'ny tahirim-bola-mpanjakana androany. Tsy totosa izany hetsika izany anefa. Tsy mbola voafaritra ny antony saika ny tokonan'izy ireo ary mbola andrasana aoriana ny fanapahan-kevitra farany fikambanan'ireo mpiasa ny tahirim-bola-mpanjakana ireo. Isento minitra vitsy ao anatin'ireto dokam-barotra ireto isika dia mihaonetro indray avy eo. Mitoetrany ny fanarano ny vaovao eto amin'ny logité hoe tsy andotam-penakitsika satria mitoetrany koa ny fanolanana eo amin'ny ministera misana tetika asan'ny filoham-pirenena sy ny vondrona diko miaraka amin'ny commune Antananarivohitra ankilany. Nidina teny andotam-penaka izay misy ny tany kasaina amindrana ny tompo-piantsona ny fiarakodia tokoa androany ny lehibe ny vondrona diko ary ny laza fa manana ny antota-taratasy momba io tany io ny andindiny izay iarahantsika amin'ny Rina Andriamalala sy Anja Rakotonoraina. Efa miatomboka ny fanamboaran'ilay toby fiantsonan'ny fiara vaovao etsy andotam-penaka amin'izao fotoana izao. Ity toerana ity izay noeritreretina amindrana ilay fiantsonan'ny fiara etsy amin'ny fahasankarana. Tsy niandry ela koa anefa fa dia tonga teny toerana androany ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana izay lehibe ny vondrona diko mitady izay ampetona ny asa sady nanamafy fa aza ny tany satria ananany taratasy ara-dalàna. Raikitra ny kitranona trano eo amin'ny ramatoa mpitantana ny tanàna Antananarivo sy ny vadiny manambatra eriny rotota entina anakanana ny fampandrosoana sy ny fanatsarana ataon'ny fitondram-panjakana. Tsy fantatra ihany izay tena mitondra amin'ity firenena ity. Zao indray kolonely izay nandray ny PDS teo taloha no milaza koa fa hoe tsy maintsy tanterahana ny asa na inona fahifananana ny maha kolonely azy na sanatria
maka fananan'ny olona ihany koa ianao colonely a fantatro tsara zany maramily zany fantatro tsara zany hoe atraizany tokony ataon'ny maramila indrindra reny officier supérieur reny miaro ny vahoaka sy ny fananana izy fa tsy natao aka ny fananana ary natao tsy ianao rery ny colonely fa manana colonely maromaro koa isika eto Madagasikara jereo tsara ny tokony atao milaza tsara hoe aleo re tena mandeha amin'ny mangarahara fifanajana ary manaraka ny tany dandalany ty firenentsika ty fa tsy lamina mihitsy ty loatra n'izao natao milazy nareo fa hoe nahazo fankatoavana avy any amin'ny mpamatsy voly iraisam-pirenena ampandrosoana Madagasikara fananan'ny olona nefa alainareo fotsiny ankerin'ny ohatr'izao reo zao hita porofo mihitsy ankoatr'izay nampitandrina ireo orinasa miasa eo amin'ny tany ihany koa ity lehibe ny vondrona ity koa ity mba tsy hiditra amin'ny olana anatiny misy eto amintsika marina fa malagasy firay-tanindrazana aminay ihany nampiasainareo fa tsy mety ny ataonareo nareo entreprise ohatra zay zao miresaka amindreo le entreprise européenne reo hoe io tany io misy litige io tokony tsy atao nareo tonga dia samanao tandremy tsara fa vahiny koa nareo aty aminay aty manoloana izany ary nivadika ho resaka politika ny resaka rehefa nampaikapeo ity filoha teo aloha ity fa azo ny tany nambaran'ny mpisolo vava azy fa tsy mampiatra ny mahatantan-dalàna Madagasikara ireo mpitondra satria amin'izy ireo dia tsy mananja ny lalàna mifehy ny fananantany ny ministera nanatanteraka ny expropriation voa ny herinandro lasa teo anefa ingara valomanana no nanipika fa mitsinjo ny tombotsoa ny firenena ary miketsaka izay ampandroso any Madagasikara tao manjavozavo araka izany ny tena tianyity lehibe ny orinasa ity koa ity jerena na ny tombotsoa ny vahoaka na ny tombotsoan'ny manokana fa minisehitra ny fampianarana ambony kosa taoriny ny voan'ny fanadinana valim-panadinana baccalauréat ho an'ny teto amin'ny université n'Antananarivo dia ikarakara hetsika ho fampahafantarana ny sampianarana misy ao aminy ny enanivon'ny université n'Antananarivo vitsy dia vitsy amin'ireo mpianatra afaka baccalauréat manerana nosy ihany mantsy no afaka manohy ny fianarany eny amin'ireo faculté efatra sy sekoly ambony telo eny amin'ny université n'Antananarivo fifananana sy fisafidianana antota taratasy no ahafahana miditra ny tanjon'ny université n'Antananarivo anefa ny anoridian'izao ny lalam-piofanana mety amina mpianatra iray ka ahitany asa tsara any aorinany rahantsika ny fanadihadiana izay entiny Andriamasy sy misy tsy nisy afa-tsy ny folo isan-jaton'ireo mpianatra ny isa 4,5 alina afaka baka tamin'ny taondasa ihany no tafiditra ny fianarany teny université n'Antananarivo voafetrany ireo mpianatra azon'ireo sampam-pianarana misy eny amin'ny université n'Antananarivo toy ireo faculté efatra dia ny faculté ny siansa mahaolona faculté ny fianarana ompitsabo faculté ny lalàna fitantanana toekarena ary sosiolojia ary ny faculté ny teny miampy ireo sekoly ambony toy ny polytechnique ny agronomie ary ny sekoly manofanao mpampianatra izy io dia ohatra nisy ataona ihany koa firy ny trano vaovao hitanareo natao tety sy ny sisa na dia eo ara le ezaka samihafa ataon'ny établissement tsirairay sy ny aty amin'ny présidence ny université n'Antananarivo sy ireo fananganana n'ireo université annexe any Soavinandriana sy any Vakinakaratra ny azonay raisina eto amin'ny université n'Antananarivo dia tsy mihoatra ny 540 raha be indrindra amin'izay eo amin'ny ray alina dia mazava arak'izay fa misy tavelan-dalana zany ny sasany ankoatr'izay raha miteny hoe 36,453 dia miteny keo teo hoe manahoana ny eran'i Madagasikara dia mazava ho azy fa tsy le hoe eto Antananarivo daholo kosa ny hoe andeha eto Antananarivo ihany satria misy avy any province koa mandeha aty tahaka ny hoe avy eto Antananarivo misy mandeha makany amin'ny province satria misy filière sasany izay tsy ananantsika eto Antananarivo na izany aza dia mampanantena n'ireo mpianatra nisa 500 sy 903 alina latsaka kely afaka baccalauréat ankapobeny sy teknika teto amin'ny fanadinana ho an'ny université n'Antananarivo ireo mpitantana fa ho tafiditra eny mizara roa miavaka tsara ny fomba fidirana ho mpianatra eny amin'ny université n'Antananarivo izay samy miankina amin'ny fahaizan'ireo mpianatra vo afaka baccalauréat avokoa izany eo le admission par voie de concours na ireo test d'entrée amin'ny établissement anankidimy sy ny sélection de dossier ohatra en faculté de médecine sy en faculté des sciences entrée mbola misy adivarotra be tsy maintsy atao io satria samy malalytsika teo nisy rentrée échelonnée dans le temps
tsika zao amin'izao fotoan'izao ny faculté de médecine dia efa mamarana ny fanadinana eny aminy nefa misy ireo établissement sasany mbola vao hitsidika ny semestre 2 samy nahita koa sika rehetra fa ny datin'ny baka amin'ny taona ho avy dia naroso tapa-bolana zany hoe any amin'ny tapaky ny volana aogositra any zany inona atao tapaky ny volana jolay azafady tapaky ny volana jolay zany hoe hivoaka any amin'ny tapatapaky ny volana aogositra ny valim-panadinana dia eo ngamba le hoe tsy maintsy misy ezaka jerena daholo atao isaky ny établissement mba irosorosoana ty anoloana ho fampafatana ireo faculté sy sekoly ambony misy amin'ny université n'Antananarivo dia isy salon ho karakarain'izy ireo eny amin'ny esplanade Ankatso ny 7 ka hatramin'ny 9 septambra ho avy izao ho maimaim-poana ny fidirana amin'izany tanjo ny université n'Antananarivo rahateo ny hitarika an'ireo mpianatra vo afaka baka amantatra sy hijery avy hatrany ny asa tiany atao any aoriana amin'ny alalan'ny fanohizana ny fianarana eny Ankatso. Fa mbola hijanona eny amin'ny université n'Antananarivo izay hatrany isika dia toerany filohan'ny université ny fisandohana ataon'olon-tsotra efa tsy mpianatra intsony ho mpitarika fikambanana iray eny amin'ny université n'Antananarivo notahivany professeur Manuel Napanja fa tsy misy afa-tsy ny filohan'ny université sy ireo lehibe ny sampam-pampianarana irery ihany no afaka manao fanambarana araka ity fanazavana izay entiny ity. Le izy fampatsahivana ny ataonay samy mandray ny andraikiny amin'ny toerana misy azy fa samy mba miezaka tokony mba samy miezaka ihany koa anaja ny tsirairay avy izay hoe rehefa mena fahefana zay hiteny dia teneninay iny fa rehefa ohatra mpianatra kosa zay tsy mpianatra intsony no milaza fa ho solotena amin'ny mpianatra dia hitanay kosa hoe tsy mety zay fa azafitahana ny olona satria namany ihany ny fitahana zany amin'izay fotoan'izay. Fa amin'ny vaovao ny fambolena kosa dia ho tanterahana ny valo hatramin'ny 10 septambra ho avy izao ny salon de la créativité voatra etsika izay natao indrindra ampahafantarana ny asa mpamoronana sy tetikasan'ireo orinasa madinika misehatra amin'ny tontolo ambanivohitra no mendanja tamin'ity andiany fahefatra ity ny sepiarina bararata na bambo ity no azo lazaina ho isan'ireo etsika ara-toekarena natao amsena bebe kokoa ireo tetikasa mpampandrosoana eto an-toerana amin'ny alalan'ny fanohanana ireo mpamokatra madinika dia ny fanofanana azy ireo sy ny fampiroboroboana ireo vokatra atolony. Zay ny makasika ny vaovao info amin'ireo pejy maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia natsangany Papa François olo-masina ho Malta ao Vatican i Mère Teresa izay isan'ny tena ahafantarany maro any Mère Teresa moa ny fitiavana ireo madinika ary niasa ho amin'ny famindrapon'ireo mahantra tao Calcutta ao Inde ihany koa ny tenany hoalantsika ary ny fanadihadiana. 70 taona tao aoriana nahafatesany natsangany Papa François olo-masina Mère Teresa de Calcutta olona mahery ray etsy no nanatrika ity lamesa lehibe ity teo amin'ny kianjan'ny Masina Pierre ao Vatican ary ny daty 5 septambra no daty natokana ankalazana ny fetiny satria ny 5 septambra 7 izy no nodimandry tao amin'ny trano fikambanana missionnaire de la Charité tany Inde. Tamin'ny taona 3 kosa izy natsangany Papa Joan Paul faharoa olo-tsambatra. Tao Calcutta ihany koa nisy ny fiombonam-bavaka nataona vahoaka marobe tao amin'ny trano fikambanana missionnaire de la Charité izay misy ny fasana ilevenan'ny Mère Teresa. Nanamarika ny Mère Teresa ny fanokana ny fiainany ho an'ireo mahantra indrindra. 20 taona izy no niditra tao amin'ny fikambanandrimasera Notre-Dame de Lorette tao Dublin. Nalefa tany Inde izy ny taona 7 ampianatra géographie rehefa feno 20 taona. Nanangana ny missionnaire de la Charité ny taona 7 misy eo amin'ny 5 eo izao ny religiosy miasa tao amin'ity fikambanana ity ary mahakatahaka ny zavatra nataon'ny Mère Teresa avokoa. Ankoatr'izay nanangana trano fitaizana zazakam-boty sy hôpitaly natokana ho an'ireo boka marary saina sy voan'ny sida ary ireo sahirana izay tsy raisin'ny hôpitaly tsotra intsony izy. Nahazo ny prix Nobel de la paix Mère Teresa ny taona 7 fijoroana vavolombelona roa ankatoavin'ny Paparay masina no mahatonga ny olona iray atsangana olo-masina. Nanafaingana ny fananganana olo-masina azy ny fijoroana vavolombelona fanindroany tamin'ny taona 20.
lehilahy breziliana iray narary mafy efa niandro fandidiana no sitrana rehefa nangatapafaka tamin'ny Mère Teresa ny vadiny. Ny fijoroana vavolombelona voalohany tamin'ny taona 1970. Vehivavy hoan'ny mamiadana iray no sitrana tanteraka rehefa niambozina rojo iray any Mère Teresa. Nentina nanamariana ity fananganana olo-masina ity ny fizarana pizza ho an'ireo olona sahirana maherin'ny 500. Ao Gabon kosa indray ny vaovaontsika manaraka dia mihitatra tsikelikely ny asa fanakorontanana ataon'ireo mpomba sy tsy miara-dalana amin'ny Ali Bongo ao Gabon. 10 andro aty aorian'ny filazana ny voka-pifidianana izay nahalany ny Ali Bongo dia maindray ireo haino manjery tsy miankina izay mampita vaovao mahakasika ny voka-pifidianana niteraka ny lonilony teo amin'ny Jean-Ping sy Ali Bongo ho arahantsika ny vaovao raha toka vonina ny sary. Mahay tsy misy noraisina avokoa ny asa samalilan'ireo fitaovana. Ny asa tato amin'ity fahitalavitra iray tsy miankina ity. Ny dorehitra ny afaka ampahany tamin'ireo fitaovana nisy no voavonjy. Ny radio televizion Nazareth dia mampita amin'ireo mpijery ny toetra raha misy eo amin'ny firenena, indrindra ilay valim-pifidianana filoham-pirenena niteraka disadisa teo iny. Ny tompony ihany koa mahita an'izao famaizana izao hafahafa. Tafian'izy ireo izahay sy ny haino manjery hafa satria izahay milaza amin'ny vahoaka marina. Raha ny eritreritray dia tsy tian'ireo mpanafika ho fantatry ny vahoaka ny tena voka-pifidianana marina. Hoy pasteur Bruno Grossi, tompony RTN. Etsy ankilany, mahay ihany koa ny gazety L'Union akaiky ny fitondrana ka tsy afaka nanatotalarana vaovao intsony. Ny Télé Plus fahitalavitra iray tsy miankina koa dia voatoraka izany. Mariana kosa fa ireo haino manjery mpanjakana dia samy mandeha tsara avokoa amin'izao fotoana izao. Samy manao izay mampety azy ireo mpiara-dalana amin'ny Ali Bongo sy ny any Jean-Ping miteraka disadisa ary mampiady an-trano ireo gabonais marobe izany. Raha nanambara ny vahomeram-pifidianana fa i Ali Bongo no lany filoham-pirenena, i Jean-Ping kosa mitaky ny mangarahara fa nisy osika atao raha ny filazany. Dia izay ihany koa no mamarana ny tapany voalohany tamin'ity takariva ity anaraka dokam-barotra dia miverina eto anatin'ny tapany faharoa miaraka amin'ny Francis Andra Lalaine ary ireo zanam-pandarana maro samihafa. Ny tena kosa mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Mahery efatra amin'ny 10 minitra ny amin'ny 9 ora alina iditra amin'ny tapany faharoa ndraintsika iarako amin'ny Francis Turbo. Miarabanao Francis. Ia, salama tsara miarabany Andra Lalaine ary dia eto aho somary gagagaga mijery. Ohatrany hoe mangatsika be zany ny andro amin'ity akanjo be ity fa ohatrany voasambasambako nanao akanjo ngeza be teto amin'ity televizion ity. Fa miaraba to place toko vavy. Manao daholo nareo rehetra sady miararaba ihany koa andreo namako mpiara-miasa ato amin'izao lera zao. Salama tompoko. Atao anaty miteniteny foana avy hatrany. École, collège, lycée, frisquette, expression française, éducation, intelligence, succès. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Hoanareo zay manao fanamariana amin'ilay dokam-barotra teo zay mialohan'ny ity miteniteny foana ity tsy miteniteny foana akory le olona teo fa tena école d'expression française no teneniny ao anatin'iny fa tapaka le izy fa tsy hoe akory hoe fa tenenina nga fa ditsony le école d'expression française eko raha tsy nizy fa tsy ahian'izany ve moa fa tapaka le izy satria tonga dia mifanesy amin'le feo manaraka ao aoriana eo zay zavatra irariana moa fa matoa sekoly ohatran'ireny izy amina fampianarana teny frantsay dia tokony mba mahanatra hoe le hoe teny frantsay tokony manara-penitra tokoa no ampiasaina ao anatina dokam-barotra miteny an'le izy ny resaka fampianarana tokoa dia eto dia manararaotra an'ireo zanaka zandry namana izay afaka baka tamin'ny fivoahan'ny résultat baka farany teo zay arabaina daholo nareo rehetra ary mankahery indrindrindra ny tsy afaka ihany koa satria isataona hoiny isataona hoiny ray aman-dreny zay misy foana ifanadinana io fa matoa ianao tsy afaka misy antony hafa ao zay eritrereto foana hoe misy tsy fahampiana kely eo amin'ny fahaizanao fa aza mieritreritra hoe sao dia mba niangatra ary zareo aza dia mieritreritra an'izay loatra fa tsara dia raisina ho an'ny tena foana ny ezaka zay ho atao amin'ny taona manaraka dia mankahery ianareo zay tsy afaka ary dia
mampirisika anareo zay afaka ihany koa mba hanohy hatrany amin'izany fianarana zany satria tsy vita koa ny fianarana rehefa afaka baka zany tsy vita fa miditra amin'ny sehatra hafa indray satria ny fiainana ray manontolo dia fianarana foana tsy misy nininina hoe tsy misy olo afaka miteny hoe mahay ny tapahaizana zany tsisy an'izany fa tsy diplôma no tadiavina eo amin'ny fiainana fa fahaizana ka dia mampirisika antsika rehetrarehetra hianatra tompoko lasy tompoko vavy hianatra ry namana hianatra ry zandry hianatra ry zanaka mazotoanareo tamin'ny farany herinandro teo dia nisy ny fampisehoana zay nataoko tany Majunga ny zoma alina tatoato zany dia mazoto mandeha any Mahajanga ary manao fampisehoana irery foana hoany manisao foana ary dia tao amina restaurant anankiray le rosirosy moa nanaovako ny fampisehoana zay dia isaorana eto ho anareo zay tonga marobe fa vorolanina daholo ianareo sady mikopakopa tanana ho anareo any Mahajanga any fa dia mpanaraka ny tilogité ty daholo ny akabiazany olona zay ndresaka tamiko tany hoe masio an'izao rangasy io an'izao tianareo mihitsy izy ty zany hoe ianareo no anao an'le fandarana eto dia mba mitondra ny feonareo ny tena araka zay azo atao misy an'ireny sarisary alefanareo reny alefaso foana mbola tsy tena ampy tsara izy moa to tsy avoakatsika eto ary misy efa mitady ankaleo satria matetika le menu ana sakafo any anaty hôtely diso no akabiazany zavatra alefanareo tsy hoe kory hoe tsy ho alefatsika izy reny fa mba jerena zay mba tena hoe tena manahitra mampime kokoa ka anisan'izany ohatra tsisy fandraisana amin'izany rehetrarehetra zany avy aty amiko indray ty sendra hitako tany anaty internet tany hitako tany anaty YouTube tany hitako tany anaty Facebook tany olona anankiray zay tsy gasy fa vazaha izy io nanao interprétation any Alan zaho tompoko dia nanao an'ilay interprétation any Alan hirany Wes le natao oh mariny zany asa natadidinareo izy navaoka azy miteny gasy iny natao parodie moa zany le izy fa tsy interprétation minitsy tonga rehefa mifanena mimoto dia falatsamalo mipahany nenanena lino tsara tao anatina fifananakira anankiray mpazapandry zareo tany zany le izy ty dia eno inkely anaova le vazaha azy ty eno inkely vananaovany vazaha azy io va le vaso ngeza lara voniny lesany Dag, mag ik beginnen of zo? Ja, of, zeg maar. Ja. Want ik wilde een nummer doen, Alane van Wes. Yes. Hep. Hep. Zonder die zang dan. Mini zonder. Pika mi sangue, gani mi tu. Mi pa mi chocando, mi pa. Ala de mai, oh my. Oh zonder, oh my. Ala de mai, oh my. Oh zonder, oh my. We sing away, oh swear. Alla de mai, amor. Hey, man, yeah. Yes. Ah, ja, je gaat klaar. Spreek je een beetje Afrikaans? Alleen dit. Maar je hebt geen idee waar je over zingt? Nee, ouders komen gewoon in Nederland. En we zijn ook geen neger, dus gewoon Nederlands. Ja? Oké. Dat is duidelijk. Dat zie je bij jou dus helemaal niet, hè? Ik twijfel nog. Ja. Araka zany fanazavana zany moa mazava zany mazava saigny fanazavany teo zany fa nisy tsy nananaina jerireriny izy teo zany nisy nandefa taty amiko le izy zany fa tsy hoe zany no tsy karakaraka teo fa jereo nge ty raha français ala to amile nataonao iny fa tena milay le izy ka ary aza meritreritra tsika gasy rehefa misy manao fananakira reny hoe pazapa mampime reny ve dia tsy mba menatra ve reny ve dia manaova reo olona mandraisa anjara tsy maninona raha tsy manao an'ireny ianao tsy fantatra hoe misy zavatra any aminao any fa izy nge tsy voatery hoe ho lasa midingana manaraka ianao e fa mba mandraisa anjara ho hitan'ny olona eo raha mahasa ianao fa mila fahasahina koa le izy sotra betsaka ary namana ireny atao tafiditra ato anatin'le parodia ary betsaka ny parodia izy nataoko ao tao anatina fampisehoana zay ataoko zay mbola miteneniko aminareo eto fa mbola hanao parodia ihany ahako amin'ny fotoana manaraka amin'ny taona ho avy indray tsika fa nome fotoana eto Antananarivo sy eran'ny Madagasikara eny ary ny afakely indray no jerentsika manaraka ao anatin'ny insolite. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires.
afakely tokoa satria maro de maro nifany ty tovolahy kely izay vao fita ambe folo taona monja ity raha araka ny fanisana ato anatiny ty fanadidina zay nadika ny Sonia Andrenirina amin'ny teny malagasy ity ndao raha tsika ry fanadidina zay Ashik Garay izay no anarany ity tovolahy vao fita ambe folo taona ity tsy nampoizin'ireo dokotera nisan'ireo nify navoaka avy eo ambavany Ashik 230 nisan'izy ireo ary nitangongo tao amin'ny takolany havanany avokoa izany. Lasa maromaro ny nify maniry raha tokony nify iray ihany no tena izy. Marobe ireo toeram-pitsaboana tsy nentin'andray an'i Ashik, voatery nitondra azy tamin'ny Bombay ny rainy fa matahotra sao misy mamiadana ny zanany. Fanahintainana no ny atombony ary nivony tsikelikely ny nifiny avy eo. Tsy mahatsako sakafo ny nifiny havanana, eny fa na dia andalovany sakafo kely fotsiny aza, lasa rankanina sisany no hohaniny. Na aritra adiny 7 ny fanalan'ireo nify 230 ireo satria esorina tsirairay izany ary 220 no navela mba hitovy amin'ny an'ny olona rehetra sy ahafahany mitsiky tsara. Tafiditra amin'ny boky Guinness Record ity tranga hafakely iray ity, efa nisy ihany toe-javatra toy ity fa 730 indray izany. Capot de temps raha nanao be loatra tsy naresaka be zany fa zao koa sika dia ny vaovao ny kolotsaina. Nanamarika ny farany herinandro iny ny fampisehoana izay nitanterahany Gottlieb sy ireo mpiaradia aminy tetsy amin'isy esika-antany-mena nandritra ny roa andro zany ny zoma alina sy ny alatolakandro lasa teo. Ndao raha tsika anatin'ity karazana fampisehoana kely ity ny santionany tamin'izay fampisehoana izay. Pensisana nambola. Raha vao manao safialy Admirable. Ça fait bien pour ça que tu es ce matin. C'est vraiment ta mise pour la table, on faut la vérité. Je me suis tout. Ça va comme. Mana ira nene. Fale olona moa zany rehefa le ianarana le pôza sy le feony le nizafialibera zao mitare mety any misy koa manao hoe c'est Dieu fa la olo qu'est-ce qu'il a ma gueule fa admirable nomenaka fa rehefa tena manao an'ireny feo isan-karazany reny ohatrany hoe ny président zao za zao rehefa manao an'le feo tsy miteny an'le kabary tsony fa pôzy ohatra le ataoko. Dinareo zany mba saiko mamantatra hoe isa zao ataoko zao. Atao atombotsika amin'ny farany Zemmour. Mbola misy miteny zafiary be. Tena manala politika raha izy. Tena manana mampota, manolokony any tsy mitovy. Ioka malagasy prétendagena tompolasy tompovavy. Ankafarina tanteraka no iarako aminareo amin'izao takaritra maro ny zavatra atrehan'ny firenena ary aza matahotra tompolasy tompovavy fa eo anilanareo ny fitondrana tsy manary anareo ny fitondrana ary indrindra tsy manary anareo ny fitondrana. Santionany ihany rehetra. Ile bandy farany teo zany Gottlieb moa zany fatatsika fa Gottlieb iny le manao imitation manao makamaka feo sy tarehin'olona reny fa le bandy farany teo iny betsaka tsy mahafantatra de ifety ianarany ry iny bandy mpanentana amina fandarana any Tsiromadidy any de manaonao an'ireny zavatra reny ka de niezaka zany raha goty niantso azy nakaty zay tena mba anisany mba mety tremplin ampafantaran'olona an'le ry ihany koa satria ankoatran'iny manao feon'olona hafa ihany koa le ry fa mbola tsy maintsy mihitantsika amin'ny fotoana hafa. Okay. Mbola tsy eo antsika ty any zany mazava ho azy fa vaovao isan'ny mampalahelo kosa amin'izay sehatry ny kolotsaina izay nodimandry omaly teo amin'ny faraiky amin'ny 20 taona ny Ramatoa Juliette Ratsimandrava faravavy ny colonel Richard Ratsimandrava izay filoha anabavy faravavy aretina efa nikika azy tao amin'anatin'ny fotoana maharitraritra no nitarika ny fahafatesany teo amin'ny tontolo ny
le littérature malagasy moa tena nafantarana Andramatoa Juliette Ratsimandrava porofon'izany ny fanokanana ny andro toko-piainany teo amin'ny littérature izay mifahitana azy teo amin'ireo fikambanana sy sehatrasa maro samihafa mpampianatra pikaroka mpanoratra ihany koa izy fony fahavelony ary nitarika amin'ny voamera teknika namolavolana ny rakibolana rakipahalalana izay nampidirina ireo voambolana teatraly malagasy taty aoriana tsy voatanisy eto ireo asa vitany teo amin'izay fanandratany teny malagasy izay ary mahatsiaro banka ny tontolony izay fanandratany teny malagasy izay eto amin'ny dromina sy ny logité ihany koa dia marary finonona feno ho an'ny fianakaviany sy ny haiteny malagasy. Zaho manokana aloha amin'ny fitiavako sy ny fandalako ny teny malagasy dia anisany nabangana tamiko ny nahalasana ny Andramatoa iny satria anisany filamatry foana izy zany eo miresaka hoe teny malagasy teny satria anisany tena mahasarotiny ahy io teny malagasy io satria anisany olona sarotiny eo amin'ny fampiasana zay teny malagasy zay iny Andramatoa iny zay tena nahitahitako azy tamin'ny fotoanandro fivelomany dia tao fahavelomany dia tao amin'ny René Dupuis eo amin'ny talarariasina io tamin'izany fotoanandro zany mbola René Dupuis izy tamin'izany tao nahitahitako azy matetetika fa taty afara moa zany tsy tena nisy fanerasarana tamin'ny loatra ntsony dia zay izy lasa zay indray zany zay vao heno fa dia engane ka mba irary fiononana ho an'ny fianakaviana sy ho an'ny mpandala ny teny malagasy ary ho antsika malagasy rehetrarehetra ny tenako eto atao anatin'ity fandaharana ity sady mirary ihany koa mba ahita fitonina ny fanahy Andramatoa Juliette Ratsimandrava. Iny ankoa ny idirantsika ao anatiny ho ianao indray. Sariny Mère Teresa no nanontany ireo olona sendra ny mpanao gazety ny Dromina androany. Anisan'ireo masera nanana ny lazany raha io masera io nanampy ny mahantra sy ny ankizy izy ary vao natsangana olo-masina omaly tany Vatican. I Mère Teresa no anisan'ny nahazo ihany koa ny prix Nobel de la paix tamin'ny taona 1970. Ndao hoe arahana fantatry ny olona ve izy amin'ity sary ity. Fantatra ve hoe izy ty olona ity? Iza moa e. Ohatry ny tako tamin'ny vava tamin'ny gazety izy teo fa tsy fantatro hoe iza. Sœur io, sœur amin'ny fahitako azy aloha hatreto. Sœur, sœur any ivelany io raha ny fahitako azy. Sœur iza moa? Tsy haiko e, tena tsy haiko, tena mialatsiny fa tena tsy fantatro. Arapo zao mifahalalako an'izao. Ny anarany aloha tsy fantatro fa raha ny endriny ohatry ny italiana zany. Ohatry ny hoe mpivavaka. Tsy fantatra e. Mamera angambany io. Katolika. Mpanao asa soa angambany. Masera. Malagasy. Malagasy. Tsy fantako. Tsy fantatro raha amin'izay. Tsy dia mahafantatro. Vazaha. Vavaka zo io. Masera. Masera. Na vazaha. Izy aloha katolika. Papa. Tsisy. I papa io. Iza tena tsisy nahafantatra le olona zay nadidina teo zany tsisy nahafantatra mihitsiny kanefa dia endrika matetetika hita tamin'ny gazety tamin'ny télé ary hita tamin'ny internet tamin'ny fotoanandro teo aloha teo ny olana fotsiny ho antsika ho anareo tanora mialatsiny dia tsy dia tena mijery internet loatra ianareo fa eritreretinareo fa internet ny atsahoina Facebook. Ny Facebook dia ao amin'ny internet fa ny Facebook dia ampahazatony ny antsoina hoe internet ka noho izany mijerery zavatra hafa ao anatin'ny internet ankoatra ny Facebook satria ny Facebook dia saika réseau social kokoa namako ianao ty misy zavatra mahafinaritra anao ameko anao malefaso ty amiko aty le zavatra karaha tsy tafiditra ao anatin'le resaka hoe Mère Teresa le olona dia tsy tafiditra ao anatin'izay le réseau zay mihitsy zany iny resaka iny fa mijery zavatra hafa ka Mère Teresa izy ahoana momba azy.
araka nyvolaza teo dia izy a nisan'ny nanokana ny androm-piainany tamin'ny fanampina ny mahantra sy ny ankizy zany hoe nanao irony antsoina hoe œuvre de charité irony izy ary natsangana olo-masina omaly tany Vatican tany Inde izy ny tena niasa ary taniny kokoa ny nahafantarana azy na dia tsy indiana ry izy tsy karana izy fa italiana raha tsy diso vazaha izy zany idirantsika ao anatin'ny vaovao ny fanatanjahantena farany vaovao ny semi-marathon tompon-daka ny Afrique australe no horesantsika izay nitanterana teto amintsika omaly nanenika ny tanàna maro laharabe maro teto andrenivohitra mazava ho azy fa nisy firenena hafa nandrainjara ankoatra Madagasikara nahitana afrikanina tatsimo Botswana Mauritiana ary ny malagasy izay avy aty amin'ny tapany atsimon'ny Afrika avokoa izany ny afrikanina tatsimo no nandrombaka ny laharana 3 voalohany na teo amin'ny lehilahy na teo amin'ny vehivavy misy betsileo koa tao anatin'ny adiny iray sy 7 minitra sy 12 segondra no navitany Manja David ny alaviran-dalana amin'ny refy 1:20 kilometatra tamin'ity semi-marathon ho an'ny tompon-daka ny Afrika Tatsimo natao teto amintsika omaly atoandro ity. Taoriny nandrombany ny fananana Mandela Rice izay natao tany Afrika Atsimo tamin'ny herinandro lasa iny zany dia izao namiratra teto Madagasikara izao ndray ity afrikanina Tatsimo ity nanoloana n'ireo mpiray-tanindrazana aminy sy ireo Botswana, Mauritiana ary malagasy. Today I'm very happy. I'm very happy about my time. I'm saying thank you for my team manager and organizer of the race. The race is very easy. It's just not tough. Tara 7 minitra taty aoriny Matiba Filemon izay mpiray-tanindrazana aminy any ary mbola afrikanina Tatsimo Moni Joel no namarina ny podium rehefa navita ny laviran-dalana fananana tao anatin'ny adiny iray sy 10 minitra ary 4:30 segondra. Tany amin'ny laharana faha-4 sy faha-5 vao tonga ry Fulgence Rakotorso sy Yadza Andriamparana. Afrikanina Tatsimo telo vavy ihany koa no tonga voalohany teo amin'ny sokajy vehivavy tamin'ny semi-marathon Afrique australe ity. Katazachi Polana no laharana faha-3, Dlamini Janet teo amin'ny laharana faha-2 ary Mabonelizine no tonga voalohany izay navita ny laviran-dalana 1:20 kilometatra tao anatin'ny adiny iray sy 1:20 minitra ary 13 segondra. Well, I'm happy that I won and I'm happy for my teammates. The race was fine, the course was flat, but we had a problem with water and the traffic. Thank you. Mbola afrikanina Tatsimo koa aza no tonga faha-4 ary tany amin'ny laharana faha-5 vao nisy ny Marina Ramanantena Soa. Ny aiky teto ny filohan'ny Fédération Malagasy taranja atletisme fa mbola mila ezaka goavana ireo mpiazakazaka lavitrezaka malagasy. Ny vokatra hita tao zany dia ny Afrika Atsimo nanjaka na lahy na vavy zay vao tonga faha-4 ny mpiazakazakitsika. Midika zany fa tena mbola misy ezaka tsy maintsy atao nivony azakazaka lavalava raha mbola eto Madagasikara no jerena tsy ampy compétition ngamba nazo lazaina ny atleta malagasy tsy ampy compétition satria nanaovana compétition farany internationale zao dia ta CGS hita amin'ny heritaona fa zany 10 kilomètre zany nandana tany Mayotte ny atletatsika fa ny atletatsika zany tsy ampy compétition ary mila manao stage amin'ny dia lavalava zay dia tena amin'ny demi-fond mila manao stage mihitsy ny atletatsika. Samy malagasy kosa no nibatany amboarany voalohany teo amin'ny sokajy 10 kilometatra dia Eritina Rakotoarmanana teo amin'ny lehilahy sy Mbolatina Ramiandrosoa teo amin'ny vehivavy. Tena nahita kely ny patiny izy iny maly lomatsy fa tena hitako hoe tena misy elanelana be mihitsy ny afrikanina Tatsimo telo lahy zay nitarika nandeha ny anatsimo zay mifanena taminay sy ireo malagasy zay nandimby azy avy ato rina na ny vavy na ny lalo ny hitako hoe fa ny vavy efa tariny rina be tany misy vehivavy afrikanina Tatsimo lasa zay ela zay vao nisy vehivavy malagasy nandeha ary lay afrikanina Tatsimo faha-4 ary mbola tena les deux sont tombés sur la tête cuisine hitako azy izy moa na réserve raha araka ny fanazavana nataony teo tena mazava tenao zany le mazava zany le lalana tsara mahafinaritra hono le fanaovana le semi-marathon eto Madagasikara zay filazany azy teo iny. Iny ihany koa no idirantsika amin'ny fampahafantarana anao indray no mety tetry ny andro raha. Oy, fa nga tsisy afa-tsy zay ny sportsika. Ohatran'ny
nisy bisikileta tsetsy mare masay manaraka mena manaraka efa lasalasa ny fotoanantsika ny toetrandro avy hatrany no jerena mbola ho takona sy orana any aloha hatramin'izao ny any amin'ny faritry Toamasina iny zay ny tena hiavaka ny Antsiranana dia isy rahona ifanime masoandro ny ankoatr'izay dia masoandro ibalika avokoa na izany ambanimbany ny maripana ho any aty afovoatany arak'izao ahitantsika azy izao miroso hatrany ihany koa ny fiposahany masoandro amin'ny enora latsaka 7 minitra ho andrapitso ny filenteny dia amin'ny enora ariva latsaka 17 minitra no lenteny zany masoandro izany melohan'ny tena iravana ifandaosana kambany topolasy topoko vavy dia mamela ianareo ialatsiny foana aminareo rehetrarehetra zay mifanena amiko satria hoe mba resao rangano momba zao fa omaly zao ohatra zay nanao fampisehoana tany Ambotseno dia ialako tsiny aminareo zay any Ambotseno fa tsy tena nahazo sary vidéo ny tiako tenena nakasary photo foana ny tena koa zay sarotsarotsa amiko moa tena aboka photo foana eto fa nakasary photo atany fa dia eto dia manaroatra ny fiarabana sy ny kopakopatanana ho anareo rehetra any Ambotseno dia eo mandria-pamaky eo avaratra eo no mandeha mivily miantsinanana amin'ny lalana mandeha miazo ny manjakandrina iny dia any 7 kilometatra avy eo anaty lalany ratsiratsy any misy any Ambotseno io zay efa indroa zao nandeha tao amin'ny toerana io tato anatin'ny 4 na 5 taona angambany nandehanako tany ary dia fampisehoana ny rahana tamin'ny tarika santa mozika moa ny rahana tany zay azo lazaina fa anisany tena mbola ambanivohitra dia ambanivohitra tokoa mihoatra amin'ny toerana rehetrarehetra fa tiako ny zavatra mahagaga tsy nisy intsony ny kobandrava teo atalata volonondry io maly ariva zavatra tsy poiziko mihitsy zany lany nandenakany zay aloha nisy fa rehefa miverina zay tsisy tsony kobandrava so ihany fa teo ny sosisy afaka nanaparana azy fa dia amanaraka zay tsy maintsy makany any koba fotsiny atondihana ihany veloma tompoko rapitsindray ary tompoka amin'ny fitora sasany ny fotoanantsika efa kobonay fa tsisy koba tsony rehefa arivo reny veloma tompoko veloma ianao no misafidy miarahaba tompoko lalao entina aminareo androany dia mbola ao amin'ny qualification amin'ny coupe du monde ihany lalao ifandonany Portugal sy Suisse araky ny match nataony Suisse farany teo dia resy ny Pologne tamin'isa 2-0 zao izy ray ny Suisse 2 kosa ny Pologne lalao nataony Portugal farany teo kosa dia tena lalao nandisy fanantenana mibetsaka mihitsy ty tamin'ny Euro farany teo satria resy Portugal i France tsisy nanapo mihitsy iny disy fanantenana tena be da be mihitsy ny olona tamin'iny tomany asakasaka anty mety mbola ohatran'izany ihany koa ve Portugal ampitomany an'ny Suisse kanefa ny olona tamin'ny match nifandonany Suisse Portugal farany teo dia resy Suisse azafady resy Suisse tamin'ny isa 2-0 be zao Portugal tamin'ny Euro ihany koa io anjaranao amin'ny safidy alefaso ny safidinao manatona ny point de vente Paris Sport rehetrarehetra akaiky anao na koa raha tsy afaka makany amin'ireny ianao dia azonao atao milalao amin'ny alalan'ny antso atarby atsoy zay fa fonina foana zay andray amin'ny safidinao zay ndray arany androany manome fotoana ho anareo ho amin'ny rapitso indray Paris Sport ianao no misafidy Envolez-vous avec Madagascar Airways dans le JT. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Molfix, la couche préférée des bébés dans le JT. Une seule couche suffira.
tsara le stylo a tsara ny paoziny a ary misy karazany maro. Lexi vao mandray ianao dia tia Shell Super Extra miaraka aminao atao amin'ny Le JT. Shell Super Extra lay solika mitondra anao lavitra kokoa. Bijou Torresantien mividy volamena manolotra anao ny Le JT. Mitsakitsako chin-chin miaraka amin'ny Le JT.